moa dia structure locale de concertation zany hoe rafitra anankiray izy io apetraky ny lalàna akakevitra eo anivony solotenan'ny vahoaka. Io rafitra io moa zany nandritra ny ataontsika hoe efa misy ray taona mahery zay somary natoritory dia rehefa tonga eto amin'ny fitondrana ny fatatenanay dia niezaka iredynamiser zany hametraka indray mandeha zany rafitra SLC zany ka androany no andro nametrahana an'izay SLCR tafapetraka amin'ny fomba ofisialy zay hoentina eo anivon'ireo filakevitry ny commune amoana délibération ny fipetrahany zany SLC zany eto anivon'ny commune urbaine Fort-Dauphin. Ny SLC moa zany dia nampahafantarina an'ireo solotenan'ny vahoaka satria misy collège maromaro ao anatin'io. Ireo zany no akana hevitra rehefa hanao projet de développement ny ato anivon'ny commune urbaine Fort-Dauphin. Ary ny SLC ihany koa dia misy noyau dur. Ireo noyau dur ireo no ivory misy 30 izy ireo misy solitena isapokotany ahafahana maka hevitra manao ataontsika hoe débat discussion mahakasika ny fampandrosoana ato anivon'ny commune urbaine Fort-Dauphin ka dia faly zahay mampandre ary mampafantatra atsika rehetra fa dia tafapetraka eto anivon'ny commune urbaine Fort-Dauphin zany SLC zany. Ary efa nanomboka ny asa androany satria efa maro ireo projet zay ataontsika hoe projet prioritaire eritreretinao tanterana amin'ity taona 2026 ty efa nivoaka teto ary hoentina eo anivony conseil communal. Afriny io mety fimpitoam-piasana zany SLC zany miaraka amin'ny fimpitoam-piasana be ny tanàna ve izy io? Izy io zany tsisy fetrany fa arakaraky n'ireo membre ao anatiny any dia ataontsika hoe tsy voafetra miaraka mandany be ny tanàna zany fa na dia tsy eo arany be ny tanàna dia mitohy foana io rafitra io satria efa ny lalàna ary mbola misy koa ny délibération zay avoakan'ireo conseiller io mametraka an'ireo olo ireo eo amin'ny toerany ka izy io dia ametrahana ataontsika hoe tamberinandraikitra na redevabilité sociale zany amin'ny vahoaka. Misy ny petrabola zay atokana ary atao anaovana projet à caractère social sy misy ihany koa ny économique zany eto anivon'ny commune. Raha tsongaiko amin'izany ohatra fanatsarana an'ireny plage zay manodidina antsika eto ao anatin'izay koa ny fampidirana rano eny borne fontaine rehetrarehetra zay ataontsika hoe efa misy ary efa maro koa ny efa mikatona tsy mandeha intsony. Misy ny fanatsarana ny resaka éclairage public ezahana ho apetraka ato anivon'ny commune urbaine Fort-Dauphin. Misy koa ny réhabilitation reny bureau fokotany reny zay efa simba. Misy projet mahakasika an'ireny ataontsika hoe ady amin'ny fangerena ankalamanjana fametrahana toilette sy WC public reny. Ary tsy adino koa ny fanatsarana reny ataontsika hoe sekoly efa simba indrindra moa ny cyclone nandalo teto amintsika dia mbola maro reny sekoly zay ataontsika hoe tsisy tafo tsisy varavarana. Maro ireo projet efa natolotra ireo membre ny SLC ary hoezana hoentina eo anivon'ny rafitra filakevitra communal mba ahafahana manapa-kevitra apiditra an'izany amin'ny plan de passation de marché ny commune amin'ity taona 2026. Tafiditra tanatin'ny programme asanao izy ty andray matombo amin'ny tanàna ny resaka participation citoyenne tafiditra tanteraka amin'ny fidirana makany amin'izay ve zany ty SLC ty? Tena zava-dehibe aminay satria anaty isan'ny zavatra nidradradradrana eny nandritra zahay nanao propagande eny koa ny fakakevitra eny anivon'ny vahoaka ka ny participation citoyenne na ataontsika hoe na eo amin'ny famolavolana budget participatif alaina koa ny hevitra nyreto SLC reto membre SLC mba ahafahana manatsara zay ataontsika hoe tamberinandraikitra eo anivon'ny vahoaka zay satria tsy afaka miambo zahay fa izahay rery ihany no afaka ampandroso an'ity commune urbaine Fort-Dauphin ity fa tsy maintsy mandray anjara ary ataontsika hoe mandray andraikitra ihany koa. Misy solotenan'ny président fokotany rehetrarehetra ny ao ary efa marika an'izay fametrahana an'izay décentralisation zay koa ny fampandraisana andraikitra n'ireo président fokotany ireo sy ireo AC ary ireo ataontsika hoe hery-velona rehetrarehetra ny société civile miaraka amin'ireo fikambanan'ny tanora indrindraindrindra fikambanan'ny vehivavy zay hita ato anatin'ity rafitra ity. Tsy adino koa fa ny eto amintsika eto dia misy ranomasina, misy ihany koa ny collège, misy ireo mpanjono ary ao koa ny mpandraharaha surtout amin'ny resaka secteur touristique zany dia maro ireo solitena ato anatin'ity collège ity ary ezaina akana hevitra ary ezaina ihany koa ny ataontsika hoe anatanteraka reny
ataontsika hoe projet prioritaire zay mivoaka avy any amin'ny SLC